Fanambarana. Ny antokoavana izay tarihan'ny filoha mpanorona Dr Jean-Louis Robinson sy ny birao politika tariko dia manao izao fanambarana voalaza manaraka izao. Voalohany, ny antokoavana dia manohana tsy misy fepetra ny candidat député atolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, Irmar. Teboka faharoa, ny tanjony dia mba hananana ny maho anisany eny amin'ny antermera pirenena ahafahan'ny fitondrana mpanjakana maro toerana amin'ny revina izay ho tanterahana fitondram-panjakana izay hita fa mandroso. Teboka fahatelo, ny antokoavana dia mbola manohana ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Masina ny tanindrazana, ny vahoaka aloha ny andrianina, Madagasikara tsy maintsy mandroso.